Aiza daholo eo iresadresaka indray tsika amin'ity andro an'io ty elaela tsy nitafa zay moa de manam-baovao ny tena zany manam-baovao de tonga miresaka efa misy une semaine mahery ngamba za zay tsy teto de mitazapotsiny na de misy vaovao mampalahelo hitantegna san'andro zany amin'ny tambajotra eny fa ny fotoana koa somary seresere ihany de androany anisy fotoana kely de mba hiresaka satria fa elaela tsika zay tsy nitafa partageo foana de partageo foana de le invitation tsy afaka miaccepter tsony za fa tonga de mino moa ty tonga de misuivre fotsiny zay zany ataotsika de faly marabantsika rehetra indray ary misy zavatra ndresako lohateny ndresako zay hoe fantatsika ve fa nametra-pialana i José de zay tena malaza be sakaiza mifaniroso samy miara-miasa amin'ny fitsarana zareo i José zay sakaiza sipany faniroso zay moa naizantsika azy rehetra nametra-pialana izy tsy hay inona zany ny antony nametrahany fialana de io moa zany tsy de niresahana firy ho zavatra io tsy niresahana hoe maninona José sipany faniroso nefa mametra-pialana sahady fa misy inonao ny afantarantsika ny José de io miarahaba tompoko ny afantarantsika ny José de io mandravarava io manao perquisition zay baiko avy amin'ny sakaizany aminy satria miara-miasa amin'ny faniroso izy conseil technique olona couple zany mpisakaiza zany no miara-miasa ao de nafantarantsika ny José sipany faniroso zany izy miara-miasa aminazy io mandeha manao perquisition mandravandrava fananan'olona mandeha nalaza be zany hitantsika rehetra tao zany ary fantatsika rehetra tao zany zay ny asan'ny José hitantsika moa zaro mitsamo iny tamy 26 iny tena nanao complet akanjo mihitsy zaro mitsamo moa zany manam-porofo fa tena hoe mpisakaiza zareo roa sady miara-miasa ihany koa miara-miasa sady mpisakaiza i José sy faniroso de fa be de be ny action vitan'ny José de teo koa zany nisy ny resaka tatamatavy efa nitabatabako teto zany hoe ianareo tsy vitanareo mandravarava tamin'ny resaka ina moa izy ty mikasika ny sodiaty moa izy iny sa ina izy iny oui sodiaty de nanao akety be le mpiasa tao de nandory le fila iny le sécurité tao efa nitabatabako teto zay daholo nataony action'ny José zany niaraka tamile iza moa le anaran'le anifa adinoko izy iny zany daholo efa betsaka zany action vitan'ny José eto zany mampametra-panontaniana hoe inona zany natonga azy nametra-pialana inona zavatra tsika entsika aloha mbola confirmena tsara aloha fa ny eno aloha fa fanontaniana mipetraka izy ty ary tokony mamaly an'izay fitondram-panjakana afaka mamaly an'ity tokoa ihany koa ny sakaiza ny faniroso zay ministry ny justice satria conseil technique any tao i José hoe inona marina ny antony nametrahany fialana voalohany aloha zany efa somary misy zavatra mahasorena ihany koa ny amperarem ao zany am'le izy gourmand be ty satria rahantsika mafantatra moa zany fa de tena trop ny fanondranana volamena ao zany daholo zany ny ao fanondranana volamena tena miazakazaka be fanondranana volamena ao de rehefa i José am'izay manondrana de gourmand be izy misy mitondra izy makany Afrika du Sud zay misy any vadiny ny vadiny tena vadiny faniroso misy manondrana any José de tena gourmand izy de misy mizara vilanao de tezitra ny tsy haiko filoham-pirenena ny PRRM ao de ohatrany misy fandraiky an'izay ve tia ny ametrahan'ny-pialana ty sa hoe efa ho ratsiratsy ny raharam-pirenena ny fitondrana ohatrany tady ho ratsiratsy de hitsoka mialoha izy eo zany ny fanontaniantsika mianakavy ary mbola nataoko foana zany hatram'izay hoe so de tokony asiana yes teo fa hoe voky ve izy de tsoka any amin'ny vady be ny any Afrika du Sud any am'izay de ho apetranao ve faniroso raha ohatra ka moa ka avy any amin'ny PRRM fitondram-panjakana mbozo nanala azy teo de mangavy anao koa monsieur le PRRM mba hasoro teo koa sakaizan'ny faniroso fa tena mamenatra nke zavatra ataony eo hoe aty zao ny diaspora de efa mieritreritra hoe efa tsy voafe ihany efa tsy miaino atsika ihany reo fitondram-panjakana reo ka sao de resaka amin'ny faniroso tsika hoe ohatrinona anaovana dila ohatrinona zany mba ivoany reto marina reto afaka mandovolana zany manao cotisation zay sy diaspora ohatra ka hovidina ny fahamarinana ao Madagasikara ao de fampiraharaha am'zany zahay hoe ohatrinona zany
ny volamena ministry ny fitsarana satria PRRM de fa niteny hoe za tsy mijabajabaka ny resaka raha fitsarana de hiady varotra amin'ny fanirisoa zay diaspora ty anangom-bola hoe mba hivoan'ny marina fotsiny hoe mba ohatrinona madame ministre ny fitsarana no mamoaka ny marina mikasika an'io resaka varira io satria nisy nareo de niteny nisy varira 20 tratra de na eno zay hoe misy assistant parlementaire ao anatin'ireny varira reny de tsy nasehonareo tele oatra mahazatra rehefa misambotra olona manko de aseho tele foana na mpangalatra koa ary de aseho tele de andeha ifampiraharaha ministry ny fitsarana zay zany fa fandamina resaka zay aty hoe horesahana ministra fanisoa hoe ohatrinona ny mamoaka ny marina ohatrinona mampivoaka an'ireny sariny reny olona 20 tratra namonina napakalohana zazavarira reny satria tsy naseho tele manko izy reny tsy naseho mpanao gazety tsy hitiny sy nivoaka amin'ny tambazotra ifampiraharahan zany amin'ny fanirisoa zay ka hoy aho hoe raha ohatra ka tena avy aminareo ty PRRM natonga José natonga zay nametra-pialana zay fa nametra-pialana izy afaka manao démenti moa zany raha tsy marina zany fa zay nge matombo resaketo mahazo vaovao tamy 19 juin izy nametra-pialana ka inona ny antony nametra-pialana raha tsy nametra-pialana de manaova démenti fa zay koa de tena manana ny renseignement itsoka sahady ve mamay ve ny raha de itsoka sahady ve sa ve fa tena feno ny volamena azonareo tompoko tena fa hoe betsaka ve ny azonareo de ametra-pialana ianareo de ilozanao ve sakaizanao fanirisoa zay tena mibaby ny alahelom-bahoaka mba tsy tenenina afa-tsy reny Ambomalaza reny zay izy ny source maindrendrendreny haintsenjery daholo mikasika ny nahafateny reny olona reny tena hoe mampiametra-panontaniana hoe fa maninona no hainao tsenjery hoe natao teto de nafafy tamy rivotra de nivonona ny jiro zay tena mbola raha miandry ny fanirisoa de andeha abandonna sahady zany ny sakaizan'ny José nametra-pialana sahady tamy 19 juin 7 jona nametra-pialana i José de ahoana zany fanirisoa sa hoe tsokany amin'ny vadibeny any Afrika du Sud ve José rehefa avy nandoro filahin'olona rehefa avy nandravandrafananan'olona atao Madagasikara rehefa avy nanao attaque manarama olona gauche à droite de andeha tsokany amin'ny vadibeny any am'izay ve anao kosa apetraka ny ST zay olona rehetra ny tantana tao tompoko de tokony tsy mahazo nivoaka ny Madagasikara fa tsy hoe avy nihinana tao nareo zany de miaiasa satria mirotsaka le resaka inona mozy ty anaty anna sadek ty zany de andeha tsoka am'izay nareo satria voky tsy manaiky an'izany ny vahoaka malagasy tsy mahazo mivoaka ao nareo fa ny angatana kosa ny fitondram-panjakana rehefa nanala ny José karaha tao aminareo tao sotra ny antony nampiala azy de asa evy miala koa fanirisoa de aza avoaka ny Madagasikara zareo satria ho avy ny tsarana any zareo mbola any le Ambomalaza zay babeny fanirisoa ny alahelom-bahoaka firy ny olona maty tamin'ny Ambomalaza izy maitsy anjery azy de zao izy milaza tsy mahafantatra indray hoe miandry any Papa Sauce iza moa zany le Papa Sauce ianao ny mahafantatra le Papa Sauce fa aza midinao mitsangana ny diaspora zay tena nangalanao volana taonao toatra fiakarana madame fanirisoa fa ianao sy ny sakaizanao de tokony tsy mivoaka ny Madagasikara nareo satria mbola miandry ny tsarana nareo koa nareo maro be debe ny zavatra fantatrareo manina nareo ny andeha tsoka sahady gourmand zany ny resaka volamena manondrana volamena sy izay daholo natao zareo mianakavomo manondrana volamena de ohatry gourmand loatra i José de tezitra zany ny tao ambonimbony tao de farany nasaina nametra-pialana izy samy hoe nametra-pialana izy zay zany question mipetraka afaka mamaly an'izay nareo satria tamy 20 jona izy no nametra-pialana misy fatezerany tao ambony koa zany tanatin'io zavatra io resaka volamena daholo hitatsika tsara zao jereo nge iny ministra Koko iny jereo nge anaovany an'le olona mahantra kely mba nahita chance tamy resaka volamena 30 kilo reny zao tokony arahana daholo reny tokony ministra fitsarana daholo miandraindraikitra andray nefa de aiza izy ndray miaratsy kombakomba am'le ministra mihinana niny ranomasin'olona volamena 30 kilo iny fantatsika zany mananjary zany fa tena tompony resaka volamena zany feno na olona tsotra zao mangady de afaka mahazo feno mananjary resaka volamena nefa de jereo nalain'le ministra
nalain'le ministre le volamena zany de mode vidianana craftera vidianana automobile menamena de tsy hitantsony hatramin'izao satria ministry ny fanavoazana tsy azo atao nininna anzareo ny fitsarana fanirisoa moa zany vola ihany ny azy rehefa am'izany volamena 30 kilo zany ve razarana misasaka zany na hoe ny fa mena fanirisoa efa savandray izy fa de hoentina aiza moa zany le vola be ty hoentina aiza itsofoka aty France aty ve normal be anao fanirisoa rehefa manomboka manao plan hoe ho any Espagne itsoka any Espagne anao satria anao tsy ho tafiditra ty mihitsiny miandry anao zay rehetrarehetra amin'io resaka mbo malaza io zay na amin'ny tanao ny diaspora na nanao ny volan'ny diaspora fa raha ohatra tena manam-pahendrena ny filofana voazana de asoro tao fanirisoa miaraka aty miala ny sakaizany de asavy miala koa izy miaraka amin'ny sakaizany fa tena nefa mifanaraka zay ty tena veriko eto hoe raha ohatra ka vola zany ahitana fahamarinana ao de andao hiady varotra amin'ny faniritsotsika hoe ohatrina zany no ahitana le fahamarinana mikasika ny reto varira reto satria zay zany mila fantatra ireo olona 20 zay namony varira nanapaka-alona zakely tany Atoliara de satria reny manana ny patron reny olona reny manana lehibe mpaniraka azy misy assistant parlementaire n'olona ambony ao anatin'ny zavatra iny de reny natao fanadihadina lalina mba ahitana any reto tena hoe iza ny tena hoe source mampitady an'ireo varira reo mamono an'ireo mampanao sorona an'ireo milaza fa misy an'izao milaza sy diamant milaza an'izao hoe zay tsy marina tompoko fa de efa monona akitsorany malagasy mitovy amintsika reo justa hoe resaka hoditra melaminina fotsiny ny olana an'ireo fa de vonoana jereo zao le tamatavy iny voatsela teo koa satria mirongatra satria tsy asehonareo le olona mba atao akety mba hiporetina hoe iza maniraka anareo afeninareo fanjakana le izy de iny lehibe ny varira iny zao iny lehibe ny varira le président ny varira iny jereo fa tafinareo ndray efa tafina ndray satria misy zavatra marina fantatriny olona iny ao anatin'le izy tapren'le tany Atoliara iny jereo nge ny teniny na iafara amin'ny aiko zaho izy efa mahazo menansy aho izy fa na afara amin'ny aiko aho izy za tsy janona fa tsy maintsy mahazo ny marina ka va motsikaraka ny marina ianao i président ny varira ty de reny ny azo anao fa zay koa de afaranao ato zay fa tena mampalahelo mahazo an'le varira tsisy miraharaha jereo nge tsisy akety hoe mba hoe akety mba suiteny akory mikasika an'iny fanafianan'le président varira iny izy zao de vitavita ho azy ihany satria olona ambony ao no mampanao an'ireny satria maro ny marina fantanyty président ny varira ty fa atanke mbola fanavoazana an'io tsy afaka mibozy izy de ateliny ihany le fahamarinana miandry olona président tsara sitrapo mba hitadiny marina miandry mpitsara zay tena mpitsara hoe misolo tena ndrahahary eto ambony tany afaka mitsara ny marina fa tsy fanirisoa mihitsiny fa de vola miasa raha vao fanirisoa tokony miala iny fa raha miala na miala fanirisoa za tena IST tompoko IST mipetraka ny IST mikasika an'ireny olona reny fasa hoe hiala mialoha ohatrany atao José io zany de ny fanavoazana eo zany de am'izay lasa madidio fa tsisy ametraka IST eo so de hiala itsoka mialoha ohatrany atao José ty fa za tena mangavonareo amin'ny aéroport mba asio IST eo an'ireo olona zay tsy valahara mpamono malagasy reo tompoko reraka zay mitabataba sanandro eto reraka ny député moa zany de fiarahantsika mahita rehetra de iny de mibalady miaraka amin'ny filohan'ny fanavoazana à gauche à droite iny inona zany izany ve tompoko ny fidianany vahoaka nareo ry député isany ianareo solomba-vahoaka ajaina izany ve ny fidianany vahoaka nareo ande anara-body an'ny PRRM zay tany aleany rehetra adinonareo hatramin'ny fevinareo tompoko jereo zay ihosy ao tsisy jiro tsisy sino mijaly nefa de iny de manara-body any PRRM fa ngany Morondava ny nametrahana anareo sa tany Morondava ve ny fidianana anareo tompoko nareo député io any Morondava ngany ny fidianana anareo tsy tany nalany anareo tompoko nareo député io tsy tany Majenga manana ny député ny zany Morondava zany manana ny député ny Majenga rehefa ny PRRM tonga mitoerana anankiray député sy ny maire misy olona fitondrana mpanjakana eo reny ny tokony mandray azy ohatra zao ny Morondava manana ny député izy manana ny maire izy manana ny
Prefeny izy. Reny tokony mandray azy ao. Manana ny faneva koa izy mangorona an'ireny olona reny. Reny tokony mandray azy ao fa tsy ny députeny Ihosy no mandeha makany Morondava. Tsy ny députeny Dego zay tapaka jiro lava ry. Tsy mba miaina miaraka amin'ny Dego akory ny députeny Tsy miaina le jiro tapaka io ny députeny Dego fa lozany makany Morondava manaraka amin'ny PRRM. Tsy te hiaina an'izay zany izy. Izany ve tompoko ny asanareo ny fidiananareo fa nga tany Morondava no nahalany anareo fa tsy aty amin'ny tany fiavinareo ny fahorian'ny vahoakanareo zany de tena hoe ifiranareo tanteraka mihitsy fa aleonareo zany mitsangatsanga manaraka ny PRRM eraky ny Madagasikara. Zay tany ale amin'ny PRRM rehetra de lasa nareo mianakazo. Tena tsisy henatra nareo mandany volam-panjakana nareo député reo. Mba amsaina re tompoko anareo fa tsy tany zay tany ale PRRM rehetra de iny manana ny députeny na ny any Andro ihany misy député eo misy Olomboafidy eo reny ny tsena amin'ny PRRM rehefa mitongany izy ary ny président ny Assemblée nationale zany tsy tokony anara-body any PRRM tsy azo atao tompoko. Ny mpanara-maso sy ny mpanatanteraka tokony tsy arady tompoko tsy zay na mpianatra anareo an'izany. Monsieur le président de l'Assemblée nationale sy PRRM ianareo roa tsy tokony anao ohatran'izao mbola tsy fifidianana zao mbola tsy propagande zao fa mba jereo re tompoko le fijalian'le vahoaka fa aza re lozanareo manao salaka sy ravim-body eran'ny tanàna fotsiny mba inona moa zany ny zavatra vitanareo zao nitsangatsangana ohatran'io. Rehefa mandeha amin'ny toerana anankiray PRRM de efa misy olomboafidy ao misy olomboatendry ao amin'ny toerana anankiray afaka mitsena azy. Fa tsy ny députeny Madagasikara rehetra no andeha ho any Morondava mandeha ny Majunga de alany zany ny toerana ny fidianana azy zany fa de anaraka amin'ny PRRM foana. Efa firy volana zay ny député misy tsy tafody any tany misy anazy any. Ao Antananarivo foana, ao Antananarivo ao. Satria miandry programme hoe hoaizandray PRRM de natapaka ny jiro Ihosy de tsy makany mihitsy izy satria miandry programme andeha hitsangatsanga ny araka amin'ny PRRM itety faritra. Député rehetra io tsy ny Ihosy rery. Miandry programme ao Antananarivo fa tsy mody tsony ny député amin'izao fotoana zao fa de miandry programme Antananarivo hoaizandray PRRM de tsy maintsy mandeha daholo. Manana ny olona ny misy azy ny tany alen'izay PRRM afaka mitsena azy daholo ny olona ao. Lasa hoe populisme sy ny zavatra ataonareo. Populisme total fa dinareo le fahoriam-bahoaka. De milaza nareo fa mandeha ny jiro. Tany fiavian'ny vadin'ny PRRM mihitsy Ihosy zay mitabataba efa firy volana zay tsisy jiro tsisy jiro. Nareo nefa de tena miteny hoe mandeha ny jiro mandeha ny rano mandeha ny jiro. Dego ary zay ny député ny Dego mbola niteny teo iny rehefa tsy mandeha amity de miandry jusqu'amin'ny décembre indray. Miandry andray zany de hiaraka hieforotra aminao nefa ianao balady miaraka amin'ny PRRM gauche à droite. Mba jereo re tompoko le vahoaka fa zay nampandaninareo fa eto de manafatra ianareo vahoaka de anjaranareo jereo re tompoko ny olona fidinareo azo atao tsara tsy mame vato an'ireny zay olona manao tsintsinareo fa tsy hoe omeny vola kely nareo omeny 5000 nareo de omeny t-shirt nareo de iny nareo andatsabato azy. Mba jereo ny olona mifidy anareo. Jereo fa tsy hoe mizara vola ty tsy mipointe ao izy mandritry ny andro hipiasany de rehefa ilainy anareo de iny izy mody eo de mizara t-shirt amizay areo de mame vary anareo zao de iny zany fidiananareo azy vidinareo lafy iny. Fa eto zany de mbola mametraka foana hoe raha ohatra ka hoe vola marina no ahitana amin'ny fahamarinanao fanirisoa ohatrinona ny mamoaka ny marina mikasika an'io varira io satria mijaly efa manomboka am'le président varira mitafina eto hovonona satria mahafantatra ny marina iny lehilahy iny de hovonona zany iny hotafina. Ohatrinona ny voan'ny marina fa efa ivory zay diaspora vo vita tia ivory zay efa miandry retory avy any aminao. Ohatrinona ny afantarana marina fa afaka mandovola zay ny tribunal raha ivoan'ny marina hoe iza marina ianao ambadiky ny reto varira reto mamono varira reto iza marina. Ohatrinona no afantarana marina mikasika ny Jean-Jacques Rabenirina satria de tena nadidio reny garde du corps reny fa reny tsy mijanona reny nadidio afaka madidio le garde du corps tsy natao aketo kory tsy nampanatsona kory ny zay olo concerné tanatiny iny tsisy akety natao non tsisy. Ohatrinona ny afantarana n'iny marina iny
fa afaka manangom-bola zay betsaka zay diaspora ty zay mitady fahamarinana mba ho fitiavana ny firenena, fitiavana ny Madagasikara, fitsonjovana amin'ny madinika satria de ny tribunal ny figadrana tompo de natao any majinika. Otrina daholy no ny misambotra ny ministra Koko izy nangalatra ny volamena 30 millions. Nangalatra ny volamena 30 millions, anao 30 kilos. Volamena 30 kilos le olona mijaly zay nomendragna hary fahasoavana azo any 30 kilos de ny fetsifetseny ministra Koko. Otrina ny mampisambotra ny ministra Koko. Aretena izy. Satria vola ihany zany vo afaka mahita ny fahamarinana ianao. Raha vo ianao kelikely vola koa de mbola very vola koa ianao. Satria zareo mo olona ambony daholo angeny eo anatiny zany. Iady amin'ny olona ambony angeny zany iady amin'ny olona ambony. Nareo nefa fa manam-bola be am'le iady aminay satria nareo manao afera volamena daholo. De otrina zany, otrina no menanao ministra Fandriana satria ianao manko vola ihany. Na ny vola fanampianan'ireo Ambomalaza raha sahanao nihinana azy. Sahanao Fanirisoa. De mépris zay hoe otrina mitady ny fahamarinana am'ireo olona victime rehetra ao Madagasikara reo. Satria anangom-bola zay aty. Ianao moa zany tsy miteny aminao raha tsy miliara ihany miresaka eto. De otrina ary. Raha ohatra ka zay nitenenanao marina. Isambotra an'le ministra Koko nangalatra an'le volamena 30 kilos n'olona tao Mananjara iny. Otrina nomenanao mba isamboranao an'iny. Arrestation directe. Otrina koa nomenanao mba isambotra ny José Sakaizanao. Satria tena namono olona ny Sakaizanao tao. Nanao nandroba gauche à droite. Otrina misambotra ny Sakaizanao iny madame Fanirisoa. Satria mila aretena iny sipranao iny fa tena José iny fa tena nandravarava. Otrina tompoko ny volomenanao mba iaretena ny José ty fa nametrapelana izy ao aminao mba tsy conseil technique anao tsony. Tsy hainay ny antony na hitsoka ve izy io sa misy pression sa izy gourmand be loatra io ve sa hoe te hodina any amin'ny vadiny any Afrika du Sud ve izy de zay no antony nametrapelana. Ka zay tompoko de tsy manaiky ny izy mametrapelana ka hoe ho afaka madoido ihany koa mametrapelana izy oui fa tokony mametrapelana miaraka aminao Sakaizana izy. Fa hoe hody madoido any Afrika du Sud any amin'ny vadibeny izy non. Otrina no menanao Fanirisoa iaretena José Sakaizanao satria tena nanimba olona maro izy. Otrina no menanao mba ivoan'le olona 20 reny le namony varira reny satria misy assistant technique ny conseil technique an'olona ambony na assistant technique an'olona ambony le varira 20 reny. De otrina no menanao mba absolu satria anao manko teo mavita mitety ny reny fonja reny. Olona efa anaty fonja sy vitanao ny mamoaka azy sary. Fa le olona tratra miaraka am'le garde du corps nao tratra nanafika tany Jovenard reny tsy nasehonao. Otrina no menanao mba hamoanao ny reny sary ny garde du corps nao le nanafika. Misy kapisapy anatiny reny. Garde du corps nao anatiny reny. Garde présidentielle anatiny reny nanafika Jovenard reny. Otrina ministra Fanirisoa menanao mba avoakanao sary reny olona reny. Afera firy zay. Vola zany. Raisy io partagenareo hitany partagenareo ty anjaranao ministra Fanirisoa mieritreritra hoe ahoana zany prison sy maromaro ny zavatra takinay teo. Otrina no menanao koa de am'izay miala teo koa ianao fa tsy silananao mihitsy koa raha zay ny tena marina kay tsy silananao. Otrina no menanao miala teo anao fa niesite de mipetraka. Satria io vola io no mahafaty anao. Io vola io mahafaty anao tena hoe tsy mahazo aina anao zany raha tsy mahay mifofom-bola ianao Fanirisoa tena hoe je sais pas quoi dire. Efa herinandro ao za eto tsy niresaka teto fa tena hoe vao mijery vaovao rehetrarehetra io de io resaka fitsarana io de ny insécurité de ny olona manam-bola ihany ny sauvé zany zavatra hitanao. Fa tena mampalahelo be le firenena. Tratranareo tena mampalahelo. Zay moa zany ny androany fa de rahantsika mahita ny tena ny zavatra resaka teo nametrapelana moa zany José Sipany Fanirisoa zay conseil technique ny ihany koa. Tanao izy mitsamma ihany no miara-miasa ao. Izy mitsamma.
de ao zany de zay ny afahany José mahazo an'le mandeha mandravandrava reny mandravarava manao perquisition tsisy mandat reny de misy niaraka tamin'ny garde corps fanirisoa de tratra moa de hoe tsy garde corps tsonkindray iny de avao nanolo garde corps ndray fanirisoa ndray de nanafika ndray ny Jovena iny de fa tsy ny garde corps ndray iny de mandeha de ry José moa nanoy foana ry José sy voary satria sakaiza ny ministre ny fitsanana tompoko voary José na de nandoro ny fila iny le sécurité tamin'ny resaka ina moa izy ty ana orinasan'ny Ravatomanga ty na de nandoro an'iny ary de afaka madidio José ka zao izy mametra-pialana ka andeha hitsoaka ve tompoko sa hoaizy izy non tsy mahazo mitsoaka José mametra-pialana oui ary tokony miaraka miala mihitsy zareo sy fanirisoa fa tsy haiko hitsoaka any amin'ny vadiny any Afrika du Sud ve José ivadibeny any de firany koa fanirisoa de mety ho lasa koa ny volamena be tsy haiko de famony faty eo koa zareo roa nefa de mbola ny salakasirambody zareo mitsamma tamin'ny 26 juin ary nitovy mihitsy ny lamban'ny zareo roa ka miangavy anao eto monsieur le PRRM hoe rehefa analany José any tompoko de roa atao koa fanirisoa fa apetrao ny IST fa mbola voanomboka zany zao tsy fantatra le teny Sadek iny ve hoe tsy maintsy hoe retour à l'ordre de constitutionnel ve iny ve zany ny ampitsoka azy satria hoe iova ty fiaraha-mitantana ty de hitsoka ve matahotra ve fa tsy mahazo mitsoka zany ze olona rehetra nitantana atao fiaraha-mitantana nge no eritreretiny Sadek atao de miara-mitantanao tompoko de tsy misy mitsoka zany miara-mitantanao tsika mianakavy de tsisy mitsoka zany ao apetraka ny ST ny avy aty mandeha makany miaraka amin'ny tantanao tsika mianakavy fa ho aiza nareo no mandeha anao démission sady ay mbola tsy c'est pas la fin du monde mbola vo manomboka atsika zao fa aza malaky mametra-pialana afaka mametra-pialana koa nefany fa tsy mahazo mivoaka ny Madagasikara tsy mahazo mivoaka ny Madagasikara zany samy mijinja ny zena fafiny nareo ihany teny hoe tsisy gadra politika eoko fa tsy haiko mpanao politika amin'ny gadra zay ngamba ny misy ao fa tsisy gadra politika eo fa mpanao politika amin'ny gadra ny misy ao de samy mijinja ny zena fafiny de asimenareo ny zavatra ataonareo satria de hitapokitam-pirenena loatra nanagadra olona firy nareo akizy mandeha mitadiny maro nanagadranareo de sany le premier ministre mpandainga be iny zay nametraka ny renjanany koa tsy haiko ny inona ny vadikeliny koa nameny place iny koa ny vadikeliny premier ministre de ny vadikelinao de zay zany fanambadimbady eo nareo de fampiterateraka ao de reny nomenareo place de tsisy enatra koa renao miteny apahibe maso hoe tsisy gadra politika eo fa dalanareo zany ny olona fa tsisy miala eo aza miala ao tsika mianakavy de samby mijinja ny zena fafinao fa tsisy gadra politika fa politika amin'ny gadra no isy mpanao politika ny gadra no isy fa tsisy gadra politika ozonareo ka samy miasomia an'izay nataony zay ny androany elaela hoatsy ny resaka teto fa be de be ny zavatra tokony resahana eto fa bon tsy fantatra hoe efa hita ve le varira tany atao masina fa le tsy tahiny le miasa atao Ambatovi moa izy iny fa de tena mampalahelo le variry fa io moa zany fanirisoany eo amin'ny fitsarana moa zany tsisy raha ny an'izany satria misy olona rovany eo anatin'le zay resaka raha varira zay Jean-Jacques Rabenirina mbola mitoy ny ady amin'ny Jean-Jacques Rabenirina ary miampy an'le varira koa mbola be de be fa tena tsy voatany satria feno loatra ny aratsiny ny fitondrana am'izao fotoana zao zay mialokaloka ao amin'ny fitondrana moa zany zareo mianakavy mpamon'olona mpangalatra ministra io koko iny koa de mbola voanangalatra ny ray koa mpangalatra tena tsisy henatra tsony volamena azon'olona olona mahatra ry mba men'Andriamanitra fahasoavana azy volamena 30 kilo de nalain'le koko tsy vanina ministra ty ndray reno zao zay tena ka fa ohatrinona mampisambotra n'iny koko ministra iny mananjary izy iny tadidiko zananao mission tany foana manko nahitako an'ny ministra koko iny fa kay mpangalatra ohatrinona zany mampisambotra an'ireny fanirisoa amin'ny fitiavam-bolanao sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy manaroatra kely atambrano fa elaela tsy nresaka teto mba rahasoa antsika rehetra madame Liso mba hitany rariny ho an'ny Madagasikara ho an'ny malagasy rehetra fahamarinana sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy madame Lewis tain'Andriamanitra antsika rehetra